Jaona toko faharoambin'ny folo. Manositra ny tongotra Jesosy tamin'ny menaka manitra i Maria nabavin'i Lazarosy. Jaona toko faharoambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny faha 1:10. Ary rehefa enemana no sisa tsy tonga ny Paska, Jesosy dia tonga tao Betania, izay nitoeran'i Lazarosy ilay natsangany tamin'ny maty. Dia nanao fanasana ho an'i Jesosy tao izy, ary Marta no nanompo, fa Lazarosy no anankiray tamin'izay niara-nipetraka nihinana taminy. Ary Maria, rehefa naka menaka manitra nisy narda sady tsara ny sarobidy, lanjany ray livatra, dia nanositra ny tongotra Jesosy sy namaoka ny tongony tamin'ny volondohany, ary feno ny anitry ny menaka ny trano. Ary hoy Jodasy Iskariota, anankiray tamin'ny mpianany, ilay efa madika azy, nahoana io menaka io tsy namidy denari 300 ka nomenany malahelo? Ary izy no nilaza izany tsy noho ny fiahin'ny malahelo, fa satria mpangalatra izy sady nitondra ny kitapo ka naka izay tao anatiny. Dia hoy Jesosy, avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hamboarany ahy alevina io. Fa ny malahelo dia ety aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho ety aminareo mandrakariva. Ary ny vahoaka betsaka tamin'ny jiosy nalala fa teo izy, dia tonga teo, nefa tsy noho Jesosy ihany, fa mba hahita ny Lazarosy koa ilay natsangany tamin'ny maty. Fa niendry hahafaty ny Lazarosy koa ny lohan'ny mpisorona, satria izy no nialan'ny maro tamin'ny jiosy ka ninony an'i Jesosy. Jesosy niditra tao Jerosalema no raisina toy ny mpanjaka. Jaona toko faharoambin'ny folo, andininy faharoambin'ny folo hatramin'ny faha 9:10. Ary noho ny ampitsininy ny vahoaka betsaka izay tonga ho amin'ny andro firavoravoana, rehefa naharefa hankany Jerosalema Jesosy, dia naka sampandrifika nivoaka hitsena azy sady niantso hoe, Hosana, isaorana neny mpanjaka ny Israely, lay avy amin'ny anaran'i Jehova. Salamo 8:20. Ary Jesosy nahita zana-borika anankiray, dia nitaingina azy araka ny voasoratra hoe, aza matahotra ry ziona zanakavavy, indro avy ny mpanjakanao mitaingina zana-borika. Zakaria 7:7. Zany zavatra izany dia tsy fantatry ny mpianatra tamin'ny voalohany, fa rehefa niditra tamin'ny voninahiny Jesosy, dia vao natsiaro izy fa voasoratra ilaza azy zany zavatra izany, ary efa nataony taminy izany. Ary nanambara azy ny vahoaka izay teny aminy, fony izy niantso an'i Lazarosy hivoaka tamin'ny fasana ka nanangana azy tamin'ny maty. Ary zany koa no nitsenan'ny vahoaka azy, satria efa reny fa nanao zany famantarana izany izy. Ary tamin'izany ny fariseo dia nifampilaza hoe, hitanareo fa tsy mahefa na inona akory ianareo, indro efa lasa manaraka azy avokoa izao tontolo izao. Nisy Grika nangataka ny aona amin'i Jesosy. Jesosy nanambara ny hahafatesany. Jaona toko faharoambin'ny folo, andininy faha 20 hatramin'ny faha 9:30. Ary nisy Grika sasany tamin'izay niakatra hivavaka tamin'ny andro firavoravoana, ary izy ireo nankany amin'ny Filipo avy any Betsaida ny Galili, dia nangataka taminy ka nanao hoe, Tompoko, mba tahitan'i Jesosy izahay. Dia lasa Filipo nilaza tamin'ny Andrea, ary Andrea sy Filipo lasa nilaza tamin'i Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe, tonga ny fotoana kalazana ny zanak'olona. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, raha tsy latsaka ao amin'ny tany ny voambary ka maty, dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy, dia ahavokatra be. Zay tia ny ainy no mahavery izany, fa zay mankahala ny ainy amin'izao fiainana izao no hiaro izany ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy olona manompo ahy, dia aoka izy anaraka ahy,
ary izay hitoerako dia ao koa no hitoeran'ny mpanompoko. Raha misy olona manompo ahy dia ankalaza azy ny iray. Ankehitriny mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha io vonjeo aho ho afaka amin'ity oro ity, nefa izao no niaviako ho amin'ity oro ity. Raha io mankalazany anaranao. Dia nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray. Ary ny vahoaka izay nitsangana teo ka nahare dia nanao hoe kotrokorana izany. Hoy ny sasany, anjely no niteny taminy. Jesosy namaly ka nanao hoe tsy noho izao no nahatongavan'izany feo zany, fa noho ianareo. Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao. Ankehitriny ny andriana izao tontolo izao no roahina. Ary zaho raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anatinahy. Izany no nolazainy hanambara izay fahafatesana efa hiaretany. Dia namaly azy ny vahoaka ka nanao hoe efa renay tamin'ny lalàna fa Kristy aharitra mandrakizay, koa ahoana no ilazanao hoe tsy maintsy hasandratra ny zanak'olona? Iza moa izany zanak'olona izany? Dia hoy Jesosy taminy, mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo. Mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina. Fa izay mandeha amin'ny maizina dia tsy mahalala izay alehany. Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava mba ho tonga zanaky ny mazava. Rehefa nilazany Jesosy, dia niala izy ka niery azy. Tsy mino ny ankamaroan'ny jiosy hoe Jesosy no ilay Kristy. Jaona 2:7-7. Nefa na dia efa nanao izany famantarana betsaka izany teo anatrehany azy izy, dia tsy mba nino azy ireo mba hahatanteraka ny teny nataon'i Isaia mpaminany hoe Tompoko, iza no nino ny teny nampitondraina anay, ary iza no nampisehona ny sandrin'i Jehova? Isaia 7:1. Izany no tsy nahaizany nino, satria hoy koa Isaia, efa nanajamba ny masony sy nanamafy ny fony izy, mba tsy hahita ny masony na hahalala ny fony, dia tsy hibebaka izy ka tsy hahasitrana azy aho. Isaia 4:1. Zany teny zany no nolazainy Isaia, satria nahita ny voninahiny izy ka nilaza azy. Kanefa maro tamin'ny mpanapaka aza no nino azy, nefa noho ny fariseo dia tsy nanaiky ireo, fandrao avoaka hiala amin'ny sinagoga. Fa tia ny voninahitra avy amin'ny olona izy ireo, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Ireo teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny vahoaka izay tsy nino azy. Jaona 2:7-8. Ary Jesosy niantso nanao hoe izay mino ahy dia tsy izaho no inony, fa izay naniraka ahy. Ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izaho tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana, mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ary raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina, izaho tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho, fa hamonjy izao tontolo izao. Izay manda ahy ka tsy mandray ny teniko, dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko, izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany, satria izaho tsy niteny ho ahy, fa ny Ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy izay ho lazaiko sy izay ho toriko. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazainy Ray tamiko.